baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Raitsiko fifaliana tanteraka ny miaona aminao indray amin'ny alalan'izao onjam-peo malalantsika izao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy aminao sy ny ankonanao ny namanao Richard Andrianjatovo. Miaraba namako. Miaraka teto hatramin'izay tsika. Ary malina ny hafatra avy any aminareo. Mampahery ary dia tononoko aminao ny fiadanan'i Jesosy. Androany sika dia mbola hitohy ijery ny amin'ny hoe ahoana hoy ny baiboly mikasika ny fitenenany ratsy hafa ataon'ilay bebidi. Kanefa mialohan'izay dia tsara isika raha mba ametraka izao fiarahana izao hoe ampelantanin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ivavaka isika. Misaotra anao zay ry iray raha afaka miona amin'ity namako ity indray. Andinika izay voalazan'ny teninao. Mamelany elokay ary amindreo fo izay. Aza arahina araka ny hadalana izay. Fa ianao kosa amindra fo hiantra anay. Meteza ary ianao hanome ny fanahinao masina ampianatra anay. Anokatra ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny fitenenan ratsy hafa ataon'ilay bibidi. Andehana isika anaraka trano ny tantara izay manamarina ny voalaza amin'ny baiboly ary ao anatin'izany dia tsarovy ilay famaritana ny atao hoe fitenenan ratsy ao amin'ny lesontsika teo aloha. Manambara toy izao izy io araka ny voalazan'ilay dictionnaire de théologie catholique nosoratan'ny Vacan et Mangenot tany Parisy tamin'ny 5,790 takila faharoa article makasika an'izay dia le hoe blasphème collection 7,700. Ny atao hoe fitenenan ratsy an'Andriamanitra dia tsy teny ratsy toy ireny enontsika matetika ireny fa araka ny namaritan'ny teolojiana katolika anankiray azy dia fanomezana ny fahefana natokana ao an'Andriamanitra ny zavaboary. Zay voalazan'ny boky io. Miainga avy amin'io zany ny famaritana hojerentsika ary andinintsika ny zava-misy sy ainantsika marina. Voalohany amin'izany dia miteny ny soratra masina fa i Kristy no lohan'ny fiangonana ary samy manaiky ny famarinana izany avokoa tamin'ny androny na tamin'ny andron'ny apôstôly Petera na i Paoly. Petera 1:5-4. Petera 1:5-4. Kolosianina 1:8-12. Kolosianina 1:8-12. Rehefa vakinao ireo andininy nomenanao teo ireo dia miaiky ireo apôstôly anankiroa ireo fa i Kristy no lohan'ny fiangonana. Kristy no faratampony fahefana ao amin'ny fiangonana. Mpiasany sy mpanompony avokoa zany sika rehetra io. Dia isika nanolo tena ho azy zany. Ny bibidi kosa nefa dia mampisalotra zany anarana zany ny mpitarika azy. Lazainy fa izy no ray masina, filohan'ny eglizy, karazana blasfemi anankiray zay. Fahefan'Andriamanitra sy anaram-boninahitra ho azy rery ihany ny hoe lohan'ny fiangonana fa tsy nomenina iza na iza izany. Ray zay. Ny faharoa dia izao. Nandritra ireo 3 taona sy tapany nanaovan'ny asany teto tany dia tsy nisy na dia teny iray aza mivoaka ny molotry Jesosy milaza fa nanendro olona hosolony eto tany izy. Nampianatra mifanotra amin'izany aza i Kristy fa ny fanahy masina no hosolony rehefa handeha izy. Andao anio vakintsika ny Jaona 5:7. Jaona 5:7
toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy hiala aho, dia tsy ho avy etỳ aminareo ny mpananatra. Fa raha handeha aho, dia irako ho aty aminareo izy. Mpananatra ny voalaza eto, fa solon-tenan'i Kristy rehefa lasa izy. Zany hoe andeha mita hatramin'ny farany ao amin'ny tabernakely ao an-danitra ny asa efa natombony teo amin'ny azo fijaliana Jesosy araka ny fitantaran'ny Hebreo, ka tsy hamela okambotsy izay manaraka azy, fa ny fanahy masina ihany sisa no solony eto. Jesosy efa lasa. Zava-dehibe ny ialany Jesosy teto, satria amin'ny maha-olombelona mitafinofo azy dia voafetra amin'ny faritra tokana sy vitsivitsy fotsiny Jesosy. Noho izany dia tsy maintsy nirana amin'ny fanahy masina isolo azy mba hamita haingana ny hafatra melohan'ny iverenan'i Jesosy indray. Ilay bibidia kosa nefa dia mirehaka fa izy ny solo-tenan'i Kristy amin'ny fitondran'ny anarana hoe Vicarius Filii Dei, solo-tenan'ny zanak'Andriamanitra. Fanoherana an'Andriamanitra kitsy rano zany fa sokafy ny fomba fijery. Manaraka izany nolazaina teo aloha fa Jesosy amin'izao fotoana izao no mpisorona be manao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina indrindra ao an-danitra ao. Hebreo 4:9 misy an'izay. Hebreo 4:9. Raha araka ny lalàn'ny Mosesy mantsy dia tsy misy azon'i Jesosy andraisana anjara izany asa fisoronana izany, satria tsy taranaka Levi izy fa avy amin'ny Joda. Hebreo 7:14. Hebreo 7:14. I Arona sy ny taranany ihany no afaka manao zany fisoronana izany araka ny voalazan'ny Eksodosy 7:20. Eksodosy 7:20 noho ny amin'ny mahataranaka Levi azy ireo. Eksodosy 4:14. Eksodosy 4:14. Koa satria tsy biby intsony naterinao fanatitra fa Jesosy mihitsy. Niova zany ilay fisoronana teto. Dia foana ilay lalàna milaza fa tsy maintsy Levita no mpisorona. Noho izany dia afaka tonga mpisorona be izay miditra indray mandeha ihany ao amin'ny masina indrindra Jesosy, fa tsy matetika toy ny fisoronan'ny Levita. Tsy mba raham-biby fa ny rany mihitsy no nentiny ao amin'ny masina indrindra, ary ampy ho an'ny fahotana rehetra zay. Saingy no raisin'ilay bibidia ihany koa izany anaram-boninahitra sy fahefan'i Jesosy teo amin'ny asam-panavotana zany, ka raha nampianatra amin'ny Baiboly fa ampy ny sorona nataon'i Jesosy ary tsy mila verimberina toy ny an'mpisorona teo amin'ny fanekena taloha izany, ilay bibidia kosa dia mamerimberina isan'alahady ny sorona masina, toy ny milaza fa tsy ampy ny asa-pamonjen'i Jesosy, tsy ampy ny vitan'i Jesosy iny. Mova tsy fanoherana ny drafitr'Andriamanitra zany, fitenenan'ny ratsy na blasfemi hoy ny Baiboly. Voalaza ny Apokalipsy 13:9 fa tsy vita ny teny ratsy ny anaran'ilay nahary izy, fa ny taberna kely izay mitoetra any an-danitra ihany koa dia itenenan'ny ratsy. Koa misarika ny sainao aho fa ny lamesa na ny sorona masina izay fatao isan'andro san'andro amin'izao fotoana izao dia fitenenan'ny ratsy ny taberna kelin'Andriamanitra izay mitoetra any an-danitra izany. Manaraka izany dia tezitra ny Jiosy ao amin'ny bokin'ny Lioka 5. Inona moa natezitra azy ireo? Nandrean'i Jesosy namela heloko izy indray andro. Nolazain'izy ireo fa niteny ratsy mihitsy Jesosy. I Jesosy ilay olombelona io, satria fahefan'Andriamanitra tokana rery ihany zany hoe mamela heloka izany. Andao ny ovakintsika makasika an'izay. Lioka 5:9-20.
lioka toko 5 ny andininy fa 120 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny mpanorad-dalàna sy ny fariseo ny arany saina hoe iza moa ity miteny ratsy ity, iza no mavela heloka afa-tsy Andriamanitra ihany. Amin'ny maha-Andriamanitra fihainon'i Jesosy araka ny lesona ny anarantsika lasa tany dia azon'i Jesosy atao tsara ny namela heloka ilay olona nila fanamavanana. Eo amin'ny andininy 420 amin'io tantara io ny misy an'izay satria Andriamanitra feno 100 isan-jato izy. Ny heloka sy fahadisoana rehetra dia fanoherana an Jesosy avokoa. Eny, fa na dia nataontsika tamin'ny namantsika fotsiny aza zany, ka tsy maintsy hifonana amin' Jesosy rehefa avy nifonantsika tamin'ny namantsika. Rombahy ny biby ity amin'ny alalan'ny fanaovana confesy koa io fahefan'i Jesosy mamela heloka io. Tsy mahasolo toerana an'Andriamanitra mipirehitra ka hiteny hoe afako heloka ianao. Ego te absolvo. Jesosy ihany no afaka manelanelana fa tsy mipirehitra. Na ny olo-masina tsy afaka manelanelana ihany koa zany, ary indrindra i Marie Virginy tsy afaka manelanelana izany. Zay voalaza ny Timoty 2:2-5. Timoty 2:2-5 manao hoe fa iray no Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona. Tsy misy afaka nelanelana sy analalana antsika amin'Andriamanitra zany afa-tsy Jesosy Kristy ireriana. Tsy misy fitenenana ratsy an'Andriamanitra ny fanoherana zany, satria amin'izay olona nanaovanao fahadisoana sy fahotana ary amin'Andriamanitra ireriana ny tokony hiaikena heloka mivantana ary hitadiavana fanampiana. Eto nefa io fahefana tsy refesy mandidy io dia manolotra namaka izany fahefana zany ho an'olona mpanota. Ry namako, misaoran'Andriamanitra ianao raha ohatra ka nahavita nanaraka izany fanazavana zany, satria karazany antso farany ho an'izao tontolo izao zany. Porofo ihany koa fa izay lazainy io Baiboly eo am-pelantananao io dia tsy misy diso fa ho tanteraka avokoa. Asakasaka ao kosa raha naiky hisalasalany amin'izay voalazana ianao, fa raha izaho dia mihaiko tongotra aman-tanana fa marina io Baiboly io. Andao hiara hitrandraka amiko ny marina voalaza ao fa tsy misy tsy ho tanteraka io, ary dia andao ampiatra eo amin'ny fiainantsika, satria azadino fa efa tongotra ny faran'izao tontolo izao, ka miezaka mafy Satana hitady ny toeran'Andriamanitra, mampiasa hery izy. Hojerentsika manaraka indray ny zavatra sasany ataon'io fahefana tsy refesy mandidy io. Samy hotahin'ilay Andriamanitra ny Baiboly eny isika rehetra. Tapao ny hevitra ny hanompo azy marina. Veloma tompoko. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?